Iresadresaka kosa isika eto an-tantany fampalam-baovao andraisantsika ny vahiny ihany koa amin'izao takariva izao dia Andriamatolahatra Andriamatsangy izay tompona andraikitra avy ao amin'ny Madajeune dia faly miarahaba anao. Miarahaba so miarahaba ampitsiry ihany koa. Rehefa miresaka hoe Madajeune izay moa isika dia mia ao an-tsaina avy hatrany ny fikarakarana ny hetsika Salon des étudiants manahoana ny mikasika an'izay andiany izay amin'ny tsindray mitoraka ity. Ya amin'ny zao fotoana zao moa zany dia misy ny Salon de l'étudiant spécial Rentrée Janvier ny fiantsoana azy. Zany hoe izy io édition spéciale isaky ny volana janoary isan-taona ho an'ireo toeram-pampianarana ambony izay mbola manana fidirana zany amin'ity volana janoary febroary ity. Zany hoe ho anatokana ho an'ireo ankizy tsy tafiditra tamin'ny volana oktobra taorina amin'ny baky iny dia izay no anisany anaovana ity andiany manokana ity izay tanterahana zany nanomboka androany ary farana amin'ny zoma ho avy zao izay atao etsy amin'ny CITE Ambatonakanga. Hetsika fanao isan-taona izy ateo ary anisan'ny anjasana farany satria izy io zany no atao hoe fidirana farany amin'ny année universitaire amin'ity taona 2023 ty. Nanahoana ny akony manokana atao anatin'izay hoe tontolo andro androany izay? Ya ho an'ny tontolo andro androany moa zany dia ohatry mahazatra ihany ny andro voalohany mbola somary vitsivitsy ny olona na izany na tsy zany nefa ny après-midi misy olona ihany fa ny tiako hazavaina zany mbola manana fotoana roa andro tsika zany ahafahana mitsidika ny Salon spécial Rentrée Janvier io izay mareko hoe manomboka amin'ny 6h maraina zany dia tsy mifarana raha tsy amin'ny 10h zany hoe ny atoandro zany tsy mikatona akory ny salon. Patsahivina fa 5:30 eo zany ny mpandray anjara ny centre de formation ny institut sy ny université privée izay mandray anjara mandritra nyity 3 andro etsy amin'ny CITE Ambatonakanga ty. Inona avy moa ny zavatra hoe misongadina manokana ao anatin'izay hoe Salon de l'étudiant izay? Ny mampisongadina ny isaky ny volana janoary moa zany dia ny lazaiko teo hoe ity zany fisoratana anarana farany ho an'ny année universitaire 2012-2013 zany hoe raha mbola tary ianao no ny antony maro samihafa tamin'ny herintaona dia amin'ity faraparam-volana janoary ity zany no isian'ireo concours sy zavatra isan-karazany izay ahafahanao mbola manohy fianarana zany amin'ny ambaratonga ambony aorian'ny baccalauréat ary fotoana ray farany mihitsy koa zany amin'ny resaka hoe inscription sy ny fisoratanarana maro isan-karazany misy promotion koa ary moa ny sasany amin'ny ireo toeram-pampianarana ambony ireo misy 3:30-5:00 izy ateo ary ny filière ao anatiny moa zany dia ohatran'ny mahazatratsika ihany ao daholo ny ankabeazan'ny filière rehetra zany hoe raha mieritreritra ny filière ohatra ny agronomie informatique ny gestion management sy nohatr' zany dia efa ao anatin'izy ao daholo mandritra n'io 3 andro io. Andro faharoa moa zany no an'ny rampitso dia amin'ny farana amin'ny zomala izy dia manasa antsika rehetra raha aman-dreny ihany koa zany mba hitondra ny zanantsika hitsidika zany salon izany satria hoy izay teo io ny farany amin'ny resaka fisoratana anarana zany maty herintaona indray zany tsika raha toa ka tsy tafiditra amin'ireo ity fotoana natokana ho an'ny fidirana amin'ny 3:30 ty. Ho faranantsika raha ny resadresaka Andriamatolahatra Andriamatsangy misy zavatra hafa ve tianao hamelona an'izay voalaza rehetra teto izay? Ya ny Madajeune ihany koa moa zany dia ao anatin'ilay mikarakara an'ilay atao hoe guide des études et formation izy io zany dia répertoire kely boky kely ahafahana mahafantatra ireo toeram-pampianarana ambony misy eto amintsika amin'izao fotoana izao efa misy vitsivitsy zany izy io sisa no hitantsika ny amin'ny CITE Ambatonakanga manomboka rampitso zany hatramin'ny zoma ho avy zao dia entanina isika raha aman-dreny entanina isika mpianatra izay mbola tsy tapa-kevitra fa nolazaiko teo hoe ny fanapahan-kevitra farany zany amin'ity janoary sy febroary ty raha ohatra mbola te hanohy ny fianarana ambaratonga ambony izay tsy ahivina moa zany fa anisan'ny ilainy tsika mihitsy amin'izao fotoana izao ilain'ny firenena ihany koa amin'ny ankapobeny. Eny ary dia misaotra anao Andriamatolahatra Andriamatsangy dia mirary soa anareo. Ya misaotra anao adiny kely fotsiny hoe tsy misy mividim-pidirana fa afaka tonga daholo isika manomboka amin'ny 6h maraina ka hatramin'ny 10h hariva. Eny ary dia manao velomanao ary. Eny ary misaotra ny tena soa.